Ny zavatra tiana apetraka dia zao ny herin'ny filazantsara. Ny herin'ny filazantsara. Ny olona anankiray rehefa tafahoana amin'ny filazantsara marina. Ny olona anankiray rehefa tafahoana amin'ny filazantsara marina, tonga dia misy fiovana, tonga dia misy fiovana ambony ambany, zay hoe bouleversement. Alleloia. Tsy te hametraka lalàna amintsika izay, tsy te hametraka lalàna amintsika, fa te hametraka an'ilay filazantsara. Fa rehefa mipetraka ny filazantsara, mahafinaritra lalàna temoany azy ilay ranabavy avy any Italia izay. Rehefa nanao mission tany Italia, dia ozy izy hoe zaho ozy izy rehefa ndray andro tena nikasihan Jesosy nivavaka tao an-trano, ary tena nisira henoko izy dia nitarika anao amin'ny fibebahana. Ary rehefa nibebaka aho ozy izy teo ny eo ihany, tonga dia niova ny gardaroboko. Sy ny andro hoe afaka 2 volana, afaka 3 volana, afaka 5 volana, teo ny eo. Tonga dia niala daholo ny akanjo fohy rehetrarehetra, ny akanjo mamofady rehetrarehetra, tonga dia niova indray mandeha. Satria niona tamin'ilay filazantsara marina izy. Alléluia. L'évangile est une puissance. Ny filazantsara dia herin'Andriamanitra. Zany hoe tiako zaraina aminao raha teniten'Andriamanitra, dia ilay filazantsara herin'Andriamanitra amotipotika ao anatinao ny fahotana. Sy ny tsy fahaizantsika ankatony ny sitrapon'Andriamanitra, tonga dia mamotipotika mihitsy zany. Ary tsy hanaraka ny fanao zao tontolo zao tsy hanaraka ny fomba zao tontolo zao satria efa misy hery hafa atao anatiko manosika anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha mahita olona anankiray ao anatin'ny hoe fitafiana tsy motina sy tsy mendrika, dia manontany hoe efa niona tamin'ny filazantsara marina ve ianao? Fa raha niona tamin'ny filazantsara marina ianao, misy zavatra tsy mila tenenina akory, misy zavatra tsy mila tena hoe lazaina akory, fa avy hatrany tonga dia mazava ho azy ekena raha tsisy hevitra tia, tsy mila tenenina. Satria ao anatinao le falamasina, tsy mamelanao irery io, tsy mamelanao irery io. Ary zay le hoe fitondratena ity ivelany, fitondratena ity ivelany. Sahala amin'izay koa raha nabavy anankiray tany France. Monsieur tantely, zay moa ny filazaina anahy tamin'izay. Rehefa tena niona tamin'i Jesosy koa ozy izy nanovany Jesosy raha voalohany, tonga dia niakanjo, fomba fiakanjo. Tonga dia nesorina nariana daholo ny akanjo fokely rehetrarehetra reny, ny ariana daholo ny akanjo mbolan rehetrarehetra manara-batana rehetra reny, nariana daholo ny akanjo ety ambony izay mampiseho vatana. Satria nahoana? Niona tamin'i Jesosy izy. Alleloia. Niona tamin'i Jesosy izy. Zany hoe ny tena mila atao mise au point zany rehefa hita ety ivelany tsirairaiky tsy nandeha araka ny tenan'Andriamanitra, dia hoe niona tamin'i Jesosy marina ve ianao? Ny bouleverseny Jesosy ve ny fiainanao? Ny bouleverseny zany bouleversement zany tsy mibadika ambony ambany. Asan'ny apôstôly 7:12. Rehefa tonga ny apôstôly na dia nitory tao amin'ny toerana anankiray, dia ozy ny mpanenjika hoe reto lehilahy reto, zay ny bouleverseny monde ozy izy, dia tonga aty amintsika ihany koa. Alléluia. Aiza le filazantsara ny bouleverseny monde? Aiza le filazantsara tena hoe mampitsimbadika an'izao fiainana izao? Aiza zay filazantsara zay? Iza ny tena niona marina tamin'i Jesosy Kristy, fa tsy niona tamin'ny tantely Ratsimba, na niona tamin'ny miomana iona amin'Andriamanitra ao, na niona tamin'ny tao am-boba ao. Ny ambaranay aminao tsy tantely Ratsimba na miomana iona amin'Andriamanitra ao. Ny ambaranay aminao dia le nandresan'ny fahafatesana, le tsangana tamin'ny maty, manova ny toe-po, manova ny toe-tsaina, manova ny fomba very, manova ny ao anatinao ray manontolo. Alleluia. Dia hoy Jesosy Kristy hoe, hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny mpaminany any hoe, omeko fo vaovao nareo, omeko fanahy vaovao nareo, ary rehefa hotsaroanareo ny fahotanareo fahiny, dia arikoriko anareo zany, ary ho alanareo zany. Zay tonga dia zay fotsiny le izy. Vao miditra ao fotsiny fahalamasina, vao miasa ao ny fahalamasina. No ten'Andriamanitra no amin'ny epistily soratany Jaona hoe, ianareo tsy mila ampianarina akory, ianareo tsy mila atoro akory, fa ny ositra izay nomena anareo dia mampianatra anareo. Ny ositra izay nomena anareo dia mampianatra anareo.
tsika zany tsy hamoaka lista ohatra hipetraka eto dia anao lista hoe tia ny azo atao tia tsy azo atao a dia atao etsy amin'ny vavady anankiray koa hoe tia ny azo atao tsy azo atao tsia lalan'ny fanahanaina nresahana rehefa miaraka amin'ny tompo lalan'ny fanamasina nresahana rehefa miaraka amin'ny tompo hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina 9 amin'izany dia tsy misy fanamelohana tsony an'izay rehetrarehetra ao amin'ny Kristy Jesosy satria ho an'izay mandeha araka ny fanahy dia ny lalan'ny fanahanaina no nanafaka anahy tamin'ny lalan'ny ota sy ny fahafatesana raha lasaina bavy ray aman-dreny malala zoka zandry kely zao no lazaiko anao rehefa tena ao aminao Jesosy tsy baikony zao tontolo zao tsony ianao amin'ny fiakanjo tsy baikony zao tontolo zao tsony ianao amin'ny fomba fanao tsy baikony zao tontolo zao tsony ianao amin'ny fomba fiteny amin'ny fomba fisakafoanana amin'ny zava-pisotro amin'ny zavatra maro isan-karazany tsisy mibaiko anao an'izany tsony satria ny ao anatinao dia ny fahalamasina no mibaiko anao halleloia rehefa ny fahalamasina no mibaiko anao tsisy zavatra mipetraka tsony eo fa tonga dia mandeha amin'ny fahamasinana inona dika hoe fahalamasina misy teny ao hoe masina misy teny ao hoe masina zany hoe rehefa ao ny fahalamasina dia maninona manamasina manokana anao a ho ao am' Jesosy alleloia fiainana lazaina anao eto raha lasaina bavy tsy hoe rehefa tonga eto ianao voanamboatramboatra paozy fa rehefa tonga latsinainy dia hafa indray mipaozinao fa io tena fiainana isan'andro san'andro zay le lazaiko zay hoe alahady ka hatramin'ny lahady dia tena fiainan' Jesosy Kristy herin'Andriamanitra zay mahatonga an'le hoe ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay overy fa herin'Andriamanitra amintsika zay hovonjena herin'Andriamanitra Jaona toko voalohany ny 12 zay rehetrarehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra apahany fotsiny nge zany resaka akanjo zany apahany fotsiny zany fa manao any ianao any amin'ny birao any ny resaka kivalavala ataonao tsy henoko indray zay akanjo zay hitako fotsiny eto fa ny resaka raha maniratsira ny hafa dia maniratsira koa ve ianao raha manao blague salé ve ny hafa dia manampitrotraka koa ianao manao blague salé raha manao resaka kivalavala ve ny hafa dia manao resaka kivalavala koa ianao tsia rehefa ao fanamasina tonga dia manao témoin io aza me am'izany aza mamaly an'io aza miresaka ohatran'izany Efesanina 5 aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavoka-tsoa fa aleo mananatra an'izany ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres plutôt les condamner alleluia aiza ny zanak'Andriamanitra tsy mandray anjara amin'ny asany maizina fa tonga dia manitsy hoe tsy izy io ary tsy manao an'io a misy herika eo aminao rahalahy misy herika eo aminao ranabafy tonga dia tsy mila teneniko akory ianao tsy mila jereniny ety manodidina ianao fa le hery ao anatinao tonga dia tsy manaiky an'io tsony ahako ianao manana fahefana anidiny varavarana ao aminao alleloia efa nomena ny hery rehetra efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy tia tany ka rehefa nandray an' Jesosy ianao dia nahazo hery ihany koa halleloia tsy mba namako ny malemilemy tsy mba namako ny malemilemy fa ny naman' Jesosy Kristy dia olona mahery puissant miaramila ny Kristy tsy hitanao ao amin'ny Hébreu ao hoe flamme de feu nataon'ny mpanompono ozy izy ho inona moa zany amin'ny teny gasy tsy pika lelafo kay eritrereto hoe lelafo ny tonga eo mbola misy zavatra tafajanona avy eo mbola misy zavatra tafapetraka avy eo raha lelafo ny tonga eo saingy tsy lelafo nefa saritsary na lelafo hitanao ohatra misy afo le efa hainy amin'izao fotoana mody mandrehatra zavatra kely dia ohatrany hoe afo fa rehefa kasihanao tsy mahamay akory ohatra zany ny akamaroan'ny kristianina fa mialatsiny a sarina afo fotsiny fa tsy mamay iza ny mamay ato iza ny sarina afo dia iza ny tena mamay fa akaiky ny fiverenan' Jesosy raha lasaina bavy ary rehefa akaiky ny fiverenan' Jesosy militsika miaina ao anatin'ny fahamasinana ary mandaza rehetrarehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany dia ozy izy hoe araka ny fahamasinana le niatso anareo dia aoka koa ianareo masina fitondratena rehetra Petera voalohany toko voalohany andininy fa 5 Petera voalohany toko voalohany andininy fa 5
amen, amen, amen. Petera voalohany toko voalohany 1:5 araky ny fahamasinan'ilay ny antso anareo dia aoka ho masina ihany koa anareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voalaza hoe ho masina ianareo satria masina aho. Io ray arahantsika io Jesosy Kristy arahantsika io dia masina io. Ka rehefa masina io dia tokony masina ianao. Zay mahatonga an'le izy ataoko parantèse kely hoe miteny le olona hoe io Jesosy nareo sy Jesosy anareo io tsy izy io, fa io le Andriamanitra tsy izy io. Satria jerevony ataon'ny olona miresaka Jesosy nefa jerevony klipy mamofady nefa Jesosy. Jerevony ataon'ny olona milaza manao asan'Andriamanitra nefa anao atin'ny fahalitoana. Dia avy eo anisy le izy hoe tsy izy ianareo fa le Iahosoany izy. Any lasa andraisany an'ilay satria vao mijery ianao Jesosy ohatrany zao veny Jesosy. Klipy mamofady, fomba fitafy tsy motina, fomba fiakanjo tsy izy, fomba fiteny tsy ao, manaraka ny fanao zao tontolo zao raha lasa anabavy iverenantsika ny filazantsara. Alléluia. Ozy teny frantsay zay hoe on va y arriver, ça va aller. Rehefa tonga ao anatinao Jesosy, dia ahoana ny lazaina? Miala ny maizina, tonga ny mazava. Miala ny maizina, tonga ny mazava. Tsy hainao ny manao an'io, fa ny asan'ny fanahy ao anatinao. Vao mirehatra fotsiny jiro, lazaiko anao zany. Vao mirehatra fotsiny jiro, tsy mila miteny anao hoe ale mandeha ny gadradraka na mandeha ny bibikely tsisy. Vao mirehatra fotsiny jiro dia mitsoka io. Tsy lany andro androkandroka gadradraka zany na anitsanitsaka nenjinenjika aniny. Fa vao arehatra fotsiny jiro tsisy tamany eo, tsisy mijanona eo. Tiako lazaina anao koa dia zao, raha te hanana fitondran-tena tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, iaina amin'ny fahamasinana amin'ny fitondran-tena rehetrarehetra isanandro, mila miditra ao anatinao le mazava. Mila miditra ao anatinao le Jesosy Kristy, mila miditra ao anatinao le fahalamasina. Dia mandeha ho azy fotsiny io. Tsy problème aminao ny an'olo garde-robe. Tsy problème aminao ny an'olo tonga dia miova amin'ny fiteny. Zao famantara zao ny anarak'izay mino, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Zao famantara zao no anarak'izay mino hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Tsy hoe rehefa eo amiko ianao dia hafa ny fiteninao, dia rehefa any ambadika any ianao any amin'ny zao tontolo zao dia fitenin' zao tontolo zao koa ny fiteninao. Dia rehefa sendra tafahoana tampoka tsika mibolisatra tampoka ny teninao. Lasa le fiteny tokony le mbola le mody zao tontolo zao ianao ka ianao tsy nanova mody kristianina. Ohatra ny telefony hoe mode silence, mode vibreur, mode extérieur, mode réunion. Ka ianao ty mbola tany amin'le mody zao tontolo zao. Fa tafahoana tampoka tsika. Kanefa za rehefa miona aminao ianao mody kristianina. Vatika tampoka ny akanjonao mbola mody zao tontolo zao, ny fiteninao mbola mody zao tontolo zao, niona tampoka tamin'le mody kristianina ianao, ahoana anao tao? Vakina fotsiny. Jesosy eo mamindafo aminay. Ozy manao akizay, vonjeo. Mila Jesosy sika raha lazaina vavy marina sady izy. Tonga dia ataovy mody par défaut amin'ny Jesosy fiainanao. Alléluia. Tsy miovaova, naiza le anao dia mody Jesosy. Naiza le anao dia mody fahalamasina. Na eny amin'ny plaza io mody fahalamasina. Na eny amin'ny bor io mody fahalamasina. Ao ampiasana io mody fahalamasina. Naiza le anao manana ny fahalamasina ianao, manana ny Jesosy Kristy ianao, manana ny tompo ianao anatinao. Dikan'izay tsy amboamboarina avy ety ivelany, fa avy ao anaty mihitsy miova. Halleloja. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Any amin'le fandraisana an' Jesosy io raha lasaina bavy. Zay zany ny fanontaniana mipetraka. Matoa tsy miova. Matoa misy zavatra tsy miova mihitsy ao. Matoa misy zavatra tsy mbola miraikitra foana ary mbola tena hoe le fanao zao tontolo zao ihany mahaminao sy tianao dikan'izay mbola tsy tena niasa ao anatinao le fanamasina. Mbola tsy mikitika marina anao Jesosy. Fa hoy le iry zay hoe raha mba fantatrao mantsy fa ny filany zao tontolo zao dia nandrovotra ary namotika fo maro dia anatona an' Jesosy ianao ary rehefa tonga ao aminy ao dia ho hitanao ny fitiavana, ho hitanao ny fahalefahana, hitanao zany hoe miaona am' Jesosy zany. Publicité an' Jesosy nay lazaiko anao. Halleloja. Tsy marana fa Jesosy atoriana aminao eto. Fa efa matsatso le Jesosy toriana am'izao fotoana. Efa manafika loatra zao tontolo zao. Manafika loatra zao tontolo zao. Hanika tena maizina. Zay le voalaza teo hoe isa moa le nanontany tamin'ny heriny hoe natory ny Virginy 10.
na le Virginie endry 10 miarangeny natory. Dia zay rehefa lera ora tokony foazana zao raha lasaina bavy. Mandini tena, hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana hoe dinio ny tenanareo. Dinio ny tenanareo raha mbola mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Fa za aloha mahita mihitsy hoe vahiny ahy eto tany, étranger. Araka le lazainy voahirana teo, nisy fotoana nijanonjanona kely niasa tao amin'ny grande surface teo tamin'ny herinandro iny lakamisy zoma teo amin'ny Skôro teo. Fa gravy tena hoe tena tsy eto amin'izao tontolo zao ahy, tsy eto amin'ny fiainako, mpandalo aho. Izay le lazaina teo hoe raha ohatra ianao tany amin'ny mila samy hafa be zany le fomba fiakanjo amin'izao sy ny fomba fiakanjo taloha, na kristiana io na tsy kristiana, fa le zavatra ataony devoly amin'izao tena efa tena hoe tsy mitsitsitsy zany izy, tsy mitsitsitsy zany izy. Nefa rehefa jerenao nge ny olona rehetra dia makany am-piangonana daholo. Rehefa jerenao nge ny olona rehetra raha notaninao dia kristiana daholo. Rehefa jerenao ny olona rehetra dia mivavaka daholo. Fa inona ny zavatra mitranga? Manaraka ny fanao zao tontolo zao. Kanefa fa voalaza mihitsy hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Romanina 12:12. Miovà fanavaozana ny saina, hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady agasitrahana no marina. Zany hoe ianao tsy influenceny zao tontolo zao intsony, fa ianao tokony mi-influenceny zao tontolo zao. Amen. Afaka atao sa tsy afaka atao? Mety sa tsy mety? Tsy ianao no influenceny zao tontolo zao, fa ianao no mi-influenceny zao tontolo zao. Rehefa ao aminao tokoa ny fanamasina, rehefa ao aminao tokoa Jesosy Kristy, dia manovy io. Io fanamasina io io tena namana tsara akaiky indrindra. Io tena namana akaiky indrindra, tena tsara akaiky indrindra. Ary rehefa tena mino an'io ianao dia miteny izy. Miteny izy hoe ty mety, ty tsy mety, ty sitrapoko, ty tsy sitrapoko. Alleloia. Hitafio Jesosy Kristy fa aza miany amin'ny nofo atateraka ny filany. Hitafio Jesosy Kristy aza miany amin'ny nofo atateraka ny filany. Nday andro zanak'Israely andeha hiady anafika ny tany Ai. Dia rehefa nijery ny mpisafy tany dia ozy ny mpisafy tany hoe faible be le adversaire. Faible be le adversaire aza manahirana olona betsaka ianao zosoa, fa olona vitsivitsy fosiny alefany fa resitsika ireo. Dia nihaino tsara ny mpisafy tany zosoa, raikitra ary alao alefa ary ny olona vitsivitsy. Nalefa tany le olona vitsivitsy fa nanino? Resy tany. Inona tonga azy resy? Fa kio kely ary Josoa toko fafito. Josoa toko fafito Alleluia. Mahery ianao amin'ny Jesosy. Matanjaka ianao amin'ny Jesosy. Masina ianao amin'ny Jesosy. Alleluia. Josoa toko fafito. Maromaro le zavatra ao fa tsingatsingantsika kely. Josoa toko fafito Josoa toko fafito andiny voalohany. Fa ny zanak'Israely nandika nididy ny amin'ny zavatra voaozina. Fa Iakana zanaky Karmi, zanaky Zabdi, zanaky Zera avy tamin'ny firenen'ny Joda naka tamin'ny zavatra efa voaozina, ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova. Ary Josoa naniraka olona hiala tany Jeriko akany Ai, izay eo anilan'ny Betavena atsinanany Betela, ka niteny taminy hoe mekaraka safony tany. Dia niakatra ny olona ka nisafo any Ai. Ary niverina tamin'ny Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny rehetra, fa olona tokony 2 na 3 no aoka hiakatra amely any Ai. Aza manasatra ny vahoaka rehetra ankany, fa vitsy ihany izy. Dia niakatra nakany ny olona sasany tokony 3 lahy, kanjo nandositra teo alohan'ny mponina tao Ai ireo. Dia nahafaty tokony 4
telopolona ny mponina tao. Ay, sady nanenjika azy teo anoloan'ny vavahady ka atrany Sebarima izy ary namely azy teny ampidinana dia ketraka ny fonony vahoaka ka tonga tahaka ny rano. Dia mitoy eo ny tantara. Asika ve aloha le tantara le zavatra voalohany voavakina eto. Zany hoe ny zanak'Israely dia nitahiry zavatra voaozina. Rehefa nitahiry zavatra voaozina izy zavatra tsy nankasitrahan'Andriamanitra, dia iny nitarika azy ho resy rehefa nandeha niady. Vitsy tokoa le olona tao ay, faible ny adversaire raha jereniny maso, fa no le nitahirizana zavatra voaozina dia tsy nandresy izy, satria nitahiry zavatra voaozina izy tao aminy, dia tsy nandresy izy, dia kivy Josoa. Dia ny zavatra hita rehefa avy eo dia niteny Andriamanitra. 10 tonga dia ndingantsika aloha le izy fa Josoa tena kivy hoe tena resy zay inarana namoahanao anay avy any Israely raha ho resy tahaka an'izao zay afa-baraka fotsiny zay resy tamin'ny ady. Tsy Andriamanitra natonga anazy ho resy fa no izy tamin'ny zavatra nataony. 10 dia hoy Jehovah tamin'ny Josoa, mitsangana, nahoana ny miankohako zao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nadidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy, sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entany, koa tsy mahajanony eo anoloan'ny fahavalony ny zanak'Israely. Miambo eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voaozina. Tsy omba anareo intsony aho raha tsy ho levonina tsy eo aminareo ny zavatra efa voaozina. Aleloia. Teny amiko sy aminao ve ny tompo? Kristiana indraindray ametrao tanana mba ho sitrane, ametrao tanana mba ho délivrer, ametrao tanana mba ho afaka. Eto ambavaka pastera, tena eto ambavaka mihitsy ndao ao tranonay dia mba délivrer kely ny tranonay. Dia entre parenthèse nilazako anao hoe tsisy trano délivrena zany. Tsy mbola nahita ao anaty baiboly ka trano ny délivrena na tomobile ny délivrena. Olona ihany ny délivrena, ny esana ny voana namoahana ny devoly, fa tsy nisy trano tao ny délivrena. Dia hoe ndao mba esao kely ny tranonay dia esory ny devoly ao. Rehefa miditra fotsiny mazava ba dia miala gadratraka. Ka ianao raha te ho délivrena ao an-tranonao, ianao mihitsy mila délivrer, ianao mihitsy mila manana an Jesosy, ianao mihitsy mila manana an'le mazava. Tonga ao an-trano ianao dia fa tsy tamanao ny ratsy. Tonga ao anaty fiara ianao dia fa tsy tamanao ny ratsy, satria masina ianao, dangereux ianao an'le devoly sy ny ekipany. Hoe tena miainga andray iny zanak'Andriamanitra iny, dangereux be iny. Namoaka demonisy tany Majanga tamin'ny farany teo. Ianao masina be fa tsy tiako mihitsy ianao. Dia mitsotsoka mihitsy izy rehefa moana demoni. Fa rehefa ao anatinao Jesosy, dangereux ianao, lazaiko anao zany. Tonga dia manaza fotsiny manodidina. Satria misy hery tsy haito hainao ao anatinao ao. Halleloja. Misy puissance ao anatinao ao, misy autorité ao anatinao ao, misy hery tsy haito hainao ao anatinao ao. Rehefa mandeha botsy zay avy miasa dia mandeha kara, dia ozy mipiara-miasa amiko. Lasa endry be daholo indray le olona atao anaty kara fa ato tantely. Soranao tantely aleo anao mba mandeha kara foany. Sady mivazivazy moa izy manany ansa sisa fa endry tokoa le olona rehefa tonga ao anaty kara. Angina daholo lay zao rehetra rehefa tonga ato tantely. Ho an'i Jesosy mivonahitra amin'izany rehetra izany fa tsika dia mpanompo tsy mahasoa. Izay tokony natao ihany natao. Fa tena entina hitenenana anao hoe rehefa misy hery ao anatinao, na dadanao ny eo, na président république eo, na député ny eo, na sénateur ny eo, na se fokotany eo, niza eo, misy tahotra n'Andriamanitra mipetraka eo, misy fahefana mipetraka eo, misy hery tsy haito haina ao anatinao ao. Alleloia. Satria misy herin'Andriamanitra ao anatinao. Za tena te expérimenter an'izany foana, ary tiako ianao expérimenter an'izany hoe manana ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Ianao raha vao misy fahotana ao anatinao tsy te hira akory ianao zay, fa mangingina tsy mitazona micro zay ianao ka ianao zay nanota dia tsy samy mitazona micro. Rehefa mangingina tsy mitendritendry zay ianao dia mety nanota ianao zay dia tsy sa. Rehefa tsy sa miasa mandeha mitory zay ianao dia misy ota zay ao dia tsy sa mandeha ianao.
aleoko aloha tonga dia tsy mandeha raha misy fahotana so dia KO debout eo tonga dia KO vao miaika tenao dia KO. Fa io rehefa manana an Jesosy ianao tetezinao zao tontolo zao ahoana tena Andriamanitra anitsaka mainka ianao anitsaka mena rano ianao tsy aninonanao reny zany ilay filazantsara e. Sadidinao tantaran'i Paoly tao amin'ny asan'ny apôstôly nikekeriny bibilava izy nakabozaka izy mba handrehatra afo amin'ny andro ririnina nangatsika be nikekeriny bibilava ny tanany rehefa kekeriny bibilava ny tanany nakifiny iny bibilava iny a dia efa niandry andro fotsiny ny olona hoe ho fato io rehefa kelikely eo. Niandry le olona tsy maty an'le Paoly niandry le olona tsy maty an'le Paoly klepozin'le bibilava tsy nanakery tao aminy fa tao aminy fanamasinako mahery kokoa le tao anatiny no le bibilava nanaikitra tsy maty Paoly. Tonga amin'izay ny olona rehefa avy eo aloha atao Andriamanitra ty fa kay ty tsy maty anaterana voninkazo lasa ivavaha fa raha manana herin'Andriamanitra io olona io olombelona ihany io fa aza tompona na manana fahasoavana io manasitrana mandroaka demonia manao asa fagagana olombelona ihany ohatra anao io fa aza tompona aza andolihana aza atao Andriamanitra dangereux koa zay. Alleloia. Tsara Jesosy io raha saina vavy tsara be io tsara be io rehefa tonga dia tena babon'io fotsiny ianao dia tsy mila forsinina hoe tsy hanota fa tonga dia tsy mahay manota fotsiny e tonga dia tsy mahay manota fotsiny Jaona voalohany toko fahatelo zay nateraka Andriamanitra tsy mahay manota tsy mahay manota ohatrany hoe olona tsy mahay mitendry gitara na hitendry gitara eo raha tsy hay mihitsy satria efa tsy mahay gitara dia ohatr'izay koa ianao rehefa ao amin'i Jesosy tsy mahay manota na te hanota raha tsy mahay intsony. Alleloia. Possible ve zany ohatra maivamaivana le alleloia zany ve dia maro le possible ve zany rehefa ao amin'i Jesosy raha lasany abavy a nouvelle nature endrika vaovao misy hery vaovao misy asan'ny fanahy masina misy aina vaovao anatinao ao tsy tia manota zany ntsony ianao. Alleloia. Ozy David avilio masoko tsy hijery zava-poana vao misy zava-poana fotsiny masonao miotrika fotsiny. Alleloia. Resy a verina atao mijoso kely aloha tsika mbola tsara ve nareo mbola mitohy mbola mandeha tsika teneny tsara akaikinao hoe lavaza haute pression androany lavaza haute pression mihitsy androany sady miampy le crème simonise kely any farany miampy shampoing dioviny tenin'Andriamanitra ianaoko tomobile ary ataona lavage haute pression manino ianao tsy atao lavage haute pression apana olona masina lalain'Andriamanitra manontena no izy mba ilaza ny atsara an'le nitona anareo ny ala tao amin'ny maizina amin'ny fahazavany magaga mba témoin tsara ianao mba ianao ny tena hoe natonga ny olona hiditra tany an-danitra fa tsy ianao ny lasa natonga ny olona ho any fahaveresana. Amen na hoe alleloia. Tsara Jesosy resy le zanak'Israely satria nitondra zavatra voaoziny noho ny tenin'Andriamanitra tsy majanona eo anoloan'ny fahavalo ny zanak'Israely miambo ny zanak'Israely satria nahoana misy zavatra voaozinao ka ianao na ametrahan-tanana fa 100 eo ary ianao mbola mitazona zavatra voaozina tsy mandeha io ianao na hoetiko ambavaka impiry ary rehefa ianao mihitsy ny tsy ova tsy miova io eny fa mety etiko ambavaka aloha anao dia ianao mihitsy ny lasa miofy fa tiako tenenina eritreretiny olona ohatra ny mazimazila ametrahan-tanana sy ho delivrena sy anaovana vavaka fa izy tsy vonina iova akory raha ohatra ianao mitazona zava-ozina ho resy ianao ho laviny fahavalo ianao tsy araka aminao ntsony aho ozy ny tompo dia nio ny tenanao miaraka amin'i Jesosy ve ianao so dia misy zava-boaozina ao anatinao ao so dia misy fahotana mitoetra ao anatinao ao ozy le ranam-pavy zay rehefa nizotro vavobelona ndray andro zay vao nanolo tena ho an' Jesosy izy dia nijereny ny entana tao an-tranony inona daholo moa reto meuble reto inona daholo moa reto vera sy karafy sy ny sisy reto dia nampatsiahivo ny farahamasina taminy nanao ohatra fomba ahoana moa nazonao an'reto vera reto fomba ahoana moa nazonao an'ity karafy ity fomba ahoana moa nazonao an're entany reto ny teny taminy fanamasina dia nampatsiahivo ny fanamasina hoe tena tamin'ny zavatra tsy rary ny nazoko an'reto dia niatso ny vatony izy hoe tena ahoana fa tsy milamina tsony amin'ny reto entany reto dia osiko ny vatony hoe tsy mety tsony reo fa ario any reo tanao amin'izany tonga dia mitsikafina daholo rehefa miteny ny fanahy tsy za akory mila makany an-tranony hoe aiza daholo ny etalazonao tamin'ny tsy rariny
na aiza daholo ny zavatra na azonao tsy mety tato, ny teno azy fotsiny fanahy dia izy milaza tsy anontaniana. Alleloia! Zany le miaraka amin'i Jesosy, miaso io fanahy masina io, na ariny izay zavatra tsy mety tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Noho nino? Noho ny fanahy masina, izay le hoe fiovana magaga ao amin'i Jesosy, fanavaozana izay magaga tokoa nomeny Jesosy ire. Alleloia! No nesorony izay tsy nankasitrahan'Andriamanitra tao an-tranony tao. Taka izany koa le namana vazaha anankiray mbola teto Madagasikara izy tamin'izay efa lasa nepitany izy. Vao nanolo tena ho azy Jesosy aho izy nariko daholo le logiciel piraty nampiasaiko rehetrarehetra reo, fa tsy azo atao manao piraty. Io zany rehefa hitoteranao tsy voalistenao daholo ny tsy mety rehetrarehetra, fa voatorianao fotsiny Jesosy, voatorianao fotsiny ny asan'ny fanahymasina, tonga dia iny no mampitsikafokafona ny rehetrarehetra ny ty miala daholo. Zay le herin'ny fanahymasina magaga. Ahoana nataony Zakaiosy le mpamoretra? Nila ny teny ve Jesosy avoay daholo ny dossier? Dia aloha jerentsika tsirairay avy reto dossier an'ny olona rehetrarehetra, tsy nila ny teny ininona akory Jesosy. Alleloia! Fa hoana? Tonga tao an-trano fotsiny Jesosy niaraka tamin'ny Zakaiosy dia tonga dia Zakaiosy ny vangin'ny fanahy. Zakaiosy ny tonga dia nisy visitation de l'esprit, nisy révélation tonga tao amin'ny Zakaiosy. Dia hoy Zakaiosy hoe, mpampianatra indro ny fananako, ny atsasako ny fananako omeko ny malahelo, ary raha nisy azoko tamin'ny tsirariny dia ahoana? Onerako avy efatreny zany. Halleloia! Dia hoy Jesosy hoe, anino tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena? Endriky ny fibebahana, vometrika ny fibebahana. Zay zany le sininy ety ivelany, vometrika ny fibebahana. Hita ho azy fotsiny, tsy mila miteny akory ianao, tsy mila miteny ianao. Zay foana le lazaiko hoe, raha manao ranomanitra miditra eto, dia ahoana? Tonga dia na manimanitra izy zany, tsy mila miteny akory hoe manao ranomanitra miditra eto tandremo eny eno fa manao ranomanitra io tsy mila miteny raha lasy anabavy fa misy herin'ny fanahy ao anatinao misy ositra ao anatinao misy fanahy ao anatinao, dia misy fanahy ivelanao, dia misy hery ao anatinao Halleloia! Mitady an'izany ve ianao? Mba maniry an'izany ve ianao? Tsy mila miteny be akory ianao, fianakavianao mitady anao, mamanao zokonao fa tonga dia niova mihitsy zandry kely zany, ary niova mihitsy zoko zany. Tsy mila miteny akory, fa tonga dia le herin'ny fanahy miasa. Herin'ny fanahy miasa fotsiny, dia mivoaka ho azy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Zah nge tsy mahalala ny fiainanao zah nge tsy mahalala zay dossier anao rehetrarehetra any zah nge tsy mahalala zay rehetraka impôt anao sy ny dossier anao rehetrarehetra any an-trano any sy ny sisy zah nge tsy mahalala zay rehetrarehetra. Eny rehefa ampahafantariny fanahy anazy dia tena eo ikany ianao, fa fanahy masina mahita an'izany rehetrarehetra zany, ny zavatra mbola mila alamina sy apetraka aradrary ny aradrafitra ao aminao rehetrarehetra ao, tonga dia ahitsy ny fanahy masina zay rehefa tonga aminao fanahy masina. Alleloia! Miasa ny tompo dia manovanao. Tianao ve Jesosy? Tianao ve ny aina amin'ny fanovana tanteraka? Tianao ve ny azo herin'ny fanahy masina tena hosorany tompo ary andresy tanteraka zany? Amen. Satria izay koa ny tian'ny tompo. Mitovy zany ny fanaraka zany ny tandotokanga, kina moa ny problème tsisy. Ny tiany Jesosy, tianao tiany Jesosy, ça va? Alleloia! Filazany tsara herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Dia voaozana zanak'Israely tsy nandresy, dia inona no natao? Le tokony natao amin'izay no natao? Voroy daholo ny olona hozy izy Josoa, hozy Andriamanitra mantsy Josoa, voroy daholo ireo, dia ampifanatra eo. Natao zany ny ampamoaka. Ary sotsy kelikely isaky ny foko, isaky ny lehibe amin'ny foko. Ary so isam-pianakaviana, dia teneny eo. Dia efa fantatra hoe tany amin'ny akana le izy. Akana le izy. Mitsangana, manamasina ny vahoaka ka lazao amin'ny hoe manamasina ny tenanareo mandrapa maraina. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, eo aminao misy zavatra efa voaozina ry Israely eo. Ka tsy majanona eo alohan'ny fahavalonao ianao, mandra-panaisotra ny zavatra efa voaozina, tsy ho eo aminareo intsony. Dia ampanatonony ianareo raha maraina araka ny firenenareo avy, ka dia ny firenena izay tanan'i Jehovah dia anatony isam-pokony. Ary ny foko izay tanan'i Jehovah dia anatony indray isam-pianakaviana, ary ny fianakaviana izay tanan'i Jehovah dia anatony indray isam-batan'olona. Koa izay azo mitana ny zavatra voaozina. Halleloia! Eny zany be zany tenin'Andriamanitra zany.
dia hodorana amin'ny afo. Izy mba amin'ny izay rehetra mety ho azy, satria nandika ny fanekeny Jehova izy ka nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely. Mampatahotra zany a. Rehefa hita lena ny tahiry zava-boazina dia ahoana? Kadraina, mandola mady, dorana mihitsy. Za misaotra an' Jesosy fa tsy tamin'ny andro zanak'Israely any ny aina, fa tsy fantatro izay nanjoara tamin'ny andro zanak'Israely. Fa za misaotra an' Jesosy fa tamin'ny andro tao aoriana nafatesan' Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty any ny aina. Efa hafa le rezima. Reto ngera mijery zany dia tena problema beko. Izy ara mbola tsy nalala fanafahanako. Izy ke mbola andeha voniote, tsy zay? Izy mbola andeha voniota, izy mbola nandova ota, ny famonjena tsy mbola tanteraka satria tsy mbola tonga Jesosy. Nefa jerefo ny fahasarotany le izy, jerefo fahasarom-piaro Andriamanitra, sarotany be Andriamanitra ny amin'ny fahamasinana. Zay tratra nanota tonga dia dorana. Ahoana raha amin'izao fotoana zany? Le olona mihitsy dorana. Loza. Dorana mihitsy le olona sy ny mpianakaviny. Lesona ho antsika zany. Korintianina voalohany dia milaza hoe fianarana ho antsika ireny zavatra nisy rehetrarehetra izany. Tiana tenenina aminao dia zao, raha misy fahotana aminao dory. Raha misy zava-boahozana aminao dory. Raha misy zavatra ratsy aminao dory. Nisy olona anankiray nanofy a. Rehefa nanofy izy a, tonga ny fampakarana. Le hoe ho avy Jesosy, ho avy any amin'irao lanitra dia mitsoka trompetra ny anjely dia miara-miakatra zay manana an Jesosy rehetrarehetra. Izy nefa milaza fa nanana an Jesosy. Rehefa tonga ny fotoana miakatra daholo ny mpino, izy tsy tafiakatra nefa izy milaza fa manana an Jesosy. Natahotra be izy tao anatin'le nofy fa naninona ary any tsy tafiakatra. Natonga anazy tsy tafiakatra. Nisy tady ngezabe nitazona ny tongony teto. Dia rehefa nitazona ny tongony le tady a, dia misy pelote boribory ngezabe teo ambany teo. Iny tsy natafiakatra azy. Satria nanaona? Izy mpiasa ny tany amin'le manao tricoterise broderie reny. Dia isaka ny vita ny asa dia angalany kely foana le pelote. Nangalany kely foana le pelote dia nety nody. Nakany zany. Ianao makamaka fourniture de bureau ao ampiasany io. Ianao makamaka entana ao ampiasany io. Nalainy daholo ty pelote iny efa milasa fa zanak'Andriamanitra. Tonga fampiakarana kay le pelote ny azona tsy tafiakatra. Mety mampimehatsika zany zay, raha vao misy ota mipetraka ao anatinao ao, raha misy ota kolokoloanao ao, raha misy ota tazominao ao, dia iny tsy hatafiakatra anao rehefa ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra. Iny tsy hatafiakatra anao. Fa regleo dia nyzao, azavain'ny fanahy ianao androany, tenen'ny fanahy masina ianao androany. Inona ny mety Jesosy, inona ny tsy mety Jesosy, inona ny tokony alako Jesosy, inona ny tokony ahitsoko Jesosy, inona ny sitraponao Jesosy, dia ho atorony Jesosy anao zany. Ampahafantarany Jesosy ianao zany, ary tsy zay ihany fa zao omeny hery ianao hiala amin'iny. Fa tsy hoe ka tiako be nge le pelote, mahafinaritra, tsy mety afaka ngefa tena tiako be ty agrafeuse ty, na hoe tiako be reto raha mapapier reto dia entiko mody foana e. Omeny tompo hery ianao hiala amin'ny fahotana. Ahoana le tompony sabata ny zanak'olona, zany hoe manam-pahefana ny zanak'olona. Ianao koa rehefa amin'i Jesosy manam-pahefana ianao. Ahoana? Raha ny tananao manafitoana anao dia ahoana? Kapao izy hiala aminao. Fa aleo ianao tanana tokana miditra any lanitra, so dia hoe tanana anankiroa nefa makany amin'ny fahaverezana daholo. Ianao ray manontolo, raha masonao manafitoana anao dia ahoana? Esory hiala aminao izy fa tsaratsara ho anao toka maso dia miditra any fanjaka lanitra. Zay anananao maso anankiroa nefa hoentinao any amin'ny fahaverezana. Ka raha io kolikoly io a no ampiditra anao any amin'ny fahaverezana, aleo tsy manao kolikoly a dia miditra any an-danitra. Toy izay manao kolikoly a galabona be eto tany nefa ny lanitra midy. Aleloia. Raha io taratasy fraude rehetrarehetra io a nitsidiranao any lanitra, aleo a alamina io a dia mety kelikely ny vola miditra, fa ny tompo mameze ilainao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Toy izay hoe tsy alaminao io a dia ho azonao ny vola fa ny lanitra midy aminao. Aleloia. Raha io fahotana kely, io fahotana madinidinika, io fahotana matondra fahafatesana daholo. Fa sao dia misy fahotana kely, fahotana lehibe, fa fahafatesana ny tambony ota. Raha io misotrosotro kely io, efa tsy akasitrahan'Andriamanitra, mbola ataonao ihany manimba ny tempoly fanamasina, tsisy fifehezanteny ianao avy eo, mbola ataonao ihany mitarika anao amin'ny fahaverezana. Aleo tsy misotro, aleo misotro raha makatsika dia miditra any an-danitra. Zay misotro alikola dia makany amin'ny fahaverezana. Aleloia. Teny aminao ve Jesosy? Sao dia miteny mafy loatra? Mety?
nidorana, nesorona avokoa. Lavazo haute pression a, lavazo haute pression. Efa miteny aminao zao Jesosy ao tsika ao zao fa misy kakeriny fanamasina misy tena le an'iny zany tsy mety tsony. Le falehako ry zany tsy mety tsony. Le fomba fataoko an'izao zany tsy mety tsony. Le zao zany tsy mety tsony. De tsy vitany tsy mety tsony io rahalahy fa meny Jesosy hery ianao analana an'io. Tonga de meny Jesosy puissance ianao. Tonga de indray mandeha tsy miverina. Halleluja. Efa nataony Jesosy KO teo amin'ny azy fizaliana ny devoly. Azonao ve zany? Efa KO teo amin'ny azy fizaliana na ny devoly na ny nofo. Zavatra nataony Jesosy teo amin'ny azy fizaliana nandresiny devoly. Zavatra nataony teo amin'ny azy fizaliana nandresiny nofo tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Efa KO, efa vita. Petera faharotoko voalohany efa nomeny herin'Andriamanitra atsika ny amin'ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Efa nomeny io. Anjaranao sisa mandray. Alleluja. Raha tamin'ny andron'ny riakana mety afaka ny teny ihany hoe zay nge malemy, zay nge nandova oty. Fa amin'izao tsika amin'ny andron' Jesosy zao tsy afaka miteny tsony hoe zay malemy, zay nandova oty. Zay efa nandova fandresenao amin'ny Jesosy. Zay efa nandova fahamasinanao amin'ny Jesosy. Zay efa nandova fanamasinao amin'ny Jesosy. Noho izany tsy andevon'ny ota intsony zay. Tsy andevon'ny filana intsony zay. Tsy andevon'ny zao tontolo zao intsony zay. Tsy andevon'ny fahazaran-dratsy intsony zay. Fa izay manana autorité afaka anidy varavarana. Alleluja. Ary manana autorité koa zay anokatra varavarana. Alleluja. Io tsy autorité nomen'ny ACC io tsy autorité nomen'ny parlementaire, fa io autorité céleste io raha lasena bavy. Zay rehetrarehetra leanao de mandoalika daholo. Zay rehetrarehetra leanao de misokatra ny varavarana. Zay rehetrarehetra leanao de midy koa rehefa asain'ny toko midy. Halleluja. Na inona vahanareo etỳ tany de ahoana? Vahana any an-danitra. Na inona idinareo etỳ tany de ahoana? Fehezanareo etỳ tany de ahoana? Fehezana any an-danitra. Hay zay autorité zay zao. Tsy ao tsony zay satria misy zavatra voaozonao aminao. Tsy ao tsony zay satria misy zavatra voaozonao aminao. Ka ny akoatrany hoe mangataka metrahantanana, mangataka ho délivrena, mangataka ny esana, zao ny angatahako aloha voalohany indrindra, ielao ny fahotana. Iesory le tsy mety rehetrarehetra, mety tsy ilaiko akory kely mametrahantanana aminao fa ianao bebaka fotsiny ianao de sitrany. Mety tsy ilaina akory midélivre anao, fa ianao fotsiny bebaka de délivre ho azy. De aleoko mataoko amin'ny zavatra hafa indray aloha le délivrance, any amin'izay tena mila azy, any amin'izay tena mila metrahantanana. Fa ianao mety problème réglage kely araka ny fanahy fotsiny, ajustement du Saint-Esprit. Alléluia. Mahery Jesosy raha lasaina bavy. Mahery Jesosy nodorana ny vonoana misy akana sy ny momba azy rehetrarehetra. Rehefa ny vonoana nodorana de ahoana? Lana amin'izay tafio indray le fanandresenareo teo. Mahafinaritra i Jesosy io. Io le teny hoe mame seconde chance izy. Raha lava ianao teo aloha teo, mitsangana indray fa mbola misy komba hafa manaraka eo ampandreseny anao. Raha tafotohana ianao teo aloha teo, tsy ho tafotohana foana rangaha. Fa ndao indray hitsangana de mandeha indray. Halleluja. Raha resy ianao teo aloha teo, tsy resy foana ndao hitsangana. De nampidiriny Jesosy garage kely ianao aloha. Ty mety, ty tsy mety, ty tsy mety, ty tsy mety, ty tsy mety, tsisy namboarina. Rehefa avy eo amin'izay, tana amin'izay voaka manao box. Tana amin'izay voaka mandeha miasa. Tana amin'izay voaka mandeha mitory. Tana amin'izay voaka mametra-tanana. Tana amin'izay voaka manao délivrance. Tana amin'izay manao zao. Tonga de mandeha ho azy fotsy izy ametrahanao tanana sirana. Zay délivrenao afaka. Zay esanao sirana. Satria nahoana? Efa tsisy fahotana ao anatinao ao. Tsisy ota ao anatinao ao. Tsisy ozona ao anatinao ao. Alleluja. Miasa Jesosy. Nandresy rehefa avy eo vakio ny Josua toko favalo. Niverenany amin'izay le adversaire teo. Tsy tany amin'ny adversaire ny olana fa tany amin'zareo. Matetika koa tsy any amin'ny zao tontolo zao ny olana fa any aminao. Tsy any amin'ny vadinao ny olana fa any aminao. Tsy ao amin'ny fiasana ny olana fa any aminao. Tsy ao amin'ny ny ankizy ny olana fa any aminao. Tsy ao amin'ny ny olana fa ao aminao. Alleluja. Mandresy ao amin'ny Jesosy. Manam-pahefana ao amin'ny Jesosy. Manana hery ao amin'ny Jesosy. Alleluja. De avy eo kan izy teo. Nandeha amin'izay zay le andeha hitory andeha amin'ny majanga. Rehefa andeha amin'ny majanga de hoe andeha amin'ny alina. De ozy ny olona misy dahalo hoe ny akazobe ny manerinery reny aza mandeha alina zany. Maninona raha miandry an'le manao karavanina de mba miaraka. Ny anay efa karavaniny anjely. Efa karavany lanitra. Amin'ny 5 alina teo zay vao tafala taty. Rehefa nandeha zay tsy efa zay rehetra sisa mandeha ny an-dalana. Fa raha nisy dahalo ary tao mety sy tombon Jesosy nandeha hoe soka aloha fa mbola ry tantely iny mandeha iny.
raha nisy mpitifitra ary tao mety tena hoe tsisy bala tampoka le basy. Azonao hoe zany herin'ny tompo zany. Rehefa nasain'ny tompo nandeha zay rehefa niteny izy hoe amin'ny alina mandeha, na iza nakany eo, na iza iteny eo, na izy iteny hoe mandeha anandray maraina, rehefa zay niteny fanahy mandeha alina amin'ny alina nandeha tamin'ny alina zay. Aiza zao zay zay naninonao? Zao tsika tafaresaka io. Satria miasa ny fanahy, nandeha tany zay tonga somatsara. Dia ozy le ray aman-dreny zay hoe ka tsy vitsy loatra ve le andro atongavanareo aty? Ny mpiandro mantsy ozy izy, ny olona eto zao rehefa manao délivrance eo amin'ny 3 andro eo fa raha fa kelany. Dia ozy ao afa milamina io fa tsy manino io fa tonga any zay. Tonga zay tapakandro teo tamin'ny 3 zay ny tonga tao aminy. Efa maraina zay ny tonga fa miodikodina be manao zavatra dia tamin'ny 3 vao tonga tao amin'ilay olona nanao délivrance. Fa rehefa niasa teo tena herinao mihitsy hoe misy heriny fa lahy ny olona anankiray io zany rehefa tena posete misy devoly be dabe ao anatiny ao. Tena misy devoly be dabe ao ary herinao miala daholo zao rehetrarehetra zao. Rehefa metra taona ary rehefa fantatrao hoe devolony zao ny atao anatin'ity, devolony zao ny atao anatin'ity, devolony zao ny atao anatin'ity, voatononinao zay devoly zay tonga dia mitsoka. Tonga dia mirifatra miala mihitsy. Tsy nila 3 andro zany nanao délivrance. Ray arivo iny dia vita. Vita le délivrance natao batisa izy. Nefa izy tsy haiko. Ataona maro izy no posete. Firy taona moa? Efa ela. Tany amin'ny 2003 tany tsy diso. 9 taona zany izy tao anatin'izay fangejana zay, tsy mahita tory. Matahotra foana. Misy angoasy, misy tahotra. Dia hoentina any amin'ny psikology, hoentina mamantatra hoe tsabona amin'ny fanafody sy ny sisa. Mety mijery an'ity vidéo izy eo zao aza matahotra hoe efa lasa zany rehetrarehetra zany ilaina no mijoro vavolombelona. Rehefa afaka devoly le demoniaka atao gadarena dia nanaraka izy niteny za Jesosy anaraka anao, dia Jesosy aza manaraka anahy ianao fa ndana tenenao amin'ny fianakavianao zay rehetrarehetra natao taminao. Dia témoignage koa le izy zany anambarana fa velony Jesosy ary ny témoigner-ntsika mahatonga ny olona voavonjy ihany koa. Halleloja. Dia tonga dia afaka natao batisa. Atao batisa zany izy tena mahamay ty rano ty ozy izy. Miditra ao ny tokony mahamay ty rano ty raha mangatsika navoaka anay tamin'ny popy zao. Mahamay le rano ozy. Miasa ny tompo fa lazaiko anao. Dia natao batisa izy. Natao batisa amin'ny mamany, natao batisa ny ankonana ray manontolo. Dia ohatra mahita an'ilay tamin'ny andron'ny Cornelio tsika. Mahita tamin'ny andron'ny asan'ny apôstôly 12 tsika hoe le voageza tao anaty le mpiandro fonja natao batisa daholo izy rehetrarehetra tao. Rehefa nantery-tory tamin'ny mazangaza mahita ny hoe dadabe sy ny zafikely miara atao batisa. Tsy hitanao mahafinaritra be hoe zany. Tena hoe miasa ny tompo e. Ary tena hoe zao lazaiko anao tsy possible. Hoe tsy azo ny fandresena sy ny fiasan'ny tompo, ny fibebahana, ny délivrance, ny fanasranana raha tena hoe ao amin'ny Jesosy marina ianao ka tsisy zava-baozina aminao, tsy possible ny tsy asan'ny tompo. Fa zao koa lazaiko anao tsy possible ny andresenao raha misy zava-baozina ao anatinao. Tsy possible ny atonga anao ahita ny asan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra raha misy zava-baozina ao anatinao. Tsy possible zany. Natonga Jesosy nandresinge ary natonga Jesosy tsy tena hoe fay mihitsy ny devoly nanaovan'i Jesosy azy satria tsy kombakomba tao amin'ny Jesosy ny devoly. Azondao zany. Asan'ny Jaona na toko 700 avo izy ny andrina zao tontolo zao fa izy tsy manana ninninina atao amiko. Tsy manana ninninina atao amiko izy. Dikan'izay raha atao ampamoaka Jesosy tsy isy dossier maloto mihitsy ny Jesosy satria nahoana tsy kombakomba tao, tsisy compromis zany. Azosika ve zany? Zany hoe anao raha hiara hiasa amin'ny Jesosy ihany koa ary raha tena hoe hiasa androaka ny démonie ametratanana marary anao asa rehetrarehetra aza miray tsy kombakomba amin'ny ratsy. Aza mirosaina. Ozy ny Jakoba hoe ianareo mpirosaina mibeba. Aza hoe sady atsy ny an'ny aroa sady an'izao tontolo zao ny an'i Jesosy. Tsia, aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavoka tsoa aleo mananatra an'izany. Aza fangaroaro rahalahy, aza manisy compromis. Asika le compromis, maromaro tiraisana. Maromaro tiraisana. Rehefa mena io dia mena. Sisy adihevitra io kosa mavokely. Na io kosa tsy tena mena tsara. Rehefa ota dia ota. Rehefa tsy ankasitran'Andriamanitra dia tsy ankasitran'Andriamanitra. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Alleloja. Tsy misy maromaro tiraisana. Zany zavatra teneko anao zany possible daholo zany satria efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Raha tamin'ny andron'ny Joshua mbola sarotra nitory an'izany satria Jesosy tsy nitsangana tamin'ny maty. Fa tsika zao amin'ny andro 2019 avril 2019 possible zany andresenao fahotana.
anitsahanao mainko, anitsahanao menarana, iesanao mihery sy ny fanahy, ary ampiasain' Jesosy mahery vaika anao, fa ianao mila mahafoy ny fahotana. Dia vavaka ataonao miantranoa Jesosy ato amiko. Manjaka Jesosy ato amiko. Ampafatao azy tsy mety rehetrarehetra. Todio aho Jesosy, amindreo fo aho Jesosy. Toano fanahy mazoto aho Jesosy. Aza manaisotra ny fanahinao masina hiala amiko. Raha vao io fanahy masina io miala dia peritsika. Raha vao io miala dia peritsika. Fa raha vao io no mitoetra ao anatinao, mahery ianao. Haleluya! Efa salama. Efa en forme. Dia rain Jesosy. Mame voninahitra an' Jesosy tsika, mankalaza an' Jesosy tsika. Isy raha namana teo tamin'ny heriny saika safotra zay izy. Narary izy. Rehefa narary izy nametraha tanana tetsy am-davarangana tetsy. Rehefa nametrahana tanana izy izy ka ny fanahy hoe misy fanahy ny fahafatesana ao aminy ao, esprit de mort. Rehefa nyroasana ny esprit de mort nivoaka tamin'ny anaran'i Jesosy, dia nisy ray aman-dreny teo naheno an'ilay fofony ohatran'ny maheno fofo paty ao izy. Satria izy efa mbavahoana, efa akaiky ho faty, fa saika maty ny aretina mihitsy. Dia misy an'izay hoe esprit de mort zay, fanahy ny fahafatesana. Azonao roasina tsara zay rehefa hitanao hoe misy an'izay amin'olona anankiray. Nyroasina le esprit de mort. Tana amin'izay ho mandeha. Tana mody. Rehefa nody izy ohatrohatran'izao zay niasa taminy, ohatrohatran'izao niasa taminy teo amaravarikely teo. Niantso ny anabavy tamin'ny ariva. Allô? Tena misaotra Jesosy izy, misaotra betsaka izy fa efa lasa nody any izy, efa matanjaka be. Efa taloha teo izy nalemy be. Tena hoe reraka be. Fa lasa izy any efa nandeha nody any. Fa eno mihitsy hoe nisy fanahy niala tao ary tena sitrana izy. Noho ny inona? Noho ny fiasa fanahy masina. Noho Jesosy Kristy, noho ny herin'ny fanahy. Dia rehefa izay, kolokolo foana amin'izay ilay fiainam-panahy. Fokiso amin'izay an-tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Aza miteny hoe afaka ianao dia vitsy izay, idio amin'izay varavarana. Tsy idiran'ilay ratsy. Ahoana teny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Raha ty lalana alehanao ty nampanotanao foana, aza mandeha antsotra zao, aza manao hoe za superman fandeha aty zay. Tsy adalan'i Josefa no nitsoka. Hainao tantaran'i Josefa? Josefa sy vadiny Potifara. Vadiny Potifara le hoe avy arahandry amiko. Tsy mahi. Vadiny Potifara le niteny tamin'i Josefa hoe avy arahandry amiko. Dia Josefa tsy niteny hoe sarolona. Za tsy miesiketo fa tsy miara-mandry aminao zany aho. Nitsoka izy. Nitsoka izy. Fa tsy nijanona teo izy. Raha lasaina vavy misy fahotana hitsoahana. Fa misy fahotana toerina. Aza maka fanahy mihitsy. Aleluia. Rehefa lalana tsy asain'i Jesosy aleha aza mandeha antsony. Rehefa zavatra tsy asain'i Jesosy kitihana aza kitihana intsony. Rehefa zavatra tsy asain'i Jesosy jerena aza jerena intsony. Le zavatra ke tsy hiova foana e. Ianao miova. Ohatra nisy le rahalahy zay maty ny zanany. Rehefa maty ny zanany tany amin'ny Asiera foana zareo. Rehefa tany amin'ny Asiera foana izy dia maty any ny zanany farany rehefa nitsabona tao. Dia rehefa maty ny zanany isaka mahita ny Asiera izy dia mitomany malahelo. Dia izy hoe ny Asiera nke tsy azo arodany. Ny Asiera tsy azo esorina teo fa ny Asiera foana. Fa za mila miova. Ny fisainako mila miova. Za mila matanjaka. Haleluia. Izao tontolo izao tsy hiova mihitsy. Io mandranitra filanao io tsy hiova mihitsy. Ny Facebook sy ny tariny tsy hiova mihitsy. Ny fahotana tsy hiova mihitsy. Fa ianao mila miova. Haleluia. Ny alehanao taloha tsy alehanao intsony. Ny zavatra raisinao taloha tsy raisinao intsony. Ny zavatra jerenao taloha tsy jerenao intsony. Ny zavatra hohaninao taloha tsy hohaninao intsony. Ny zavatra sotronao taloha tsy sotronao intsony. Haleluia. Tsy andeha hidinao kory ny stara satria tsy sotrona intsony labiera. Migadro eo ianao mitetitetika nidy ny stara. Stara ho stara foana. Ary mola isy karazana labiera isokatra foana eo. Fa ianao tsy hisotro labiera intsony. Satria hitanao hoe tsy mety zay. Haleluia. Teny aminao ve Jesosy? Ianao tsy andeha hanidy trano fivarota, trano mpamokatra sigara. Satria hoe ratsy ny sigara. Fanjakana rehefa mba manoratra hoe mahafata ny sigara, mampisy omamiadana ny rasy ny sisa. Tsy azonao atao mamono orinasa mpanao sigara. Fa ianao fotsiny tsy mifoka sigara e. Ianao fotsiny miala tsy mifoka sigara e. Haleluia. Satria misy hery ao anatinao.
misy fahefana ao anatinao, misy asa fanahy mahery vaika ao anatinao dia manova. Halleloia, halleloia. Mazava amitsika ve zany? Mazava amitsika ve zany? Misy hery ao rahalahy, misy puissance ao rahalahy, misy asa fanahy masina ao rahalahy. Zay rehetra mino, zay rehetra mangetaheta dia omeny tompony zany. Amen, amen. Mihamandroso amin'ny anaran'i Jesosy. Vita lela vazy, vita lela vazy a haute pression. Sa mbola mila diovina fanapa, mbola misy zatra mbola mijanonjanona avy ao. Tena tiako Jesosy raha lasaina bavy. Za koa inge diovo le, za koa inge sady manao lavazy miaraka aminareo. Za koa sady vita lavazy. Tsara Jesosy, tsara Jesosy, tsara Jesosy. Manoatra noho ny mpandresitsika ao aminy. Marina sady iso. Manoatra noho ny mpandresitsika ao aminy. Iza ny mino zany? Halleloia. Manoatra noho ny mpandresy ao am Jesosy. Manoatra noho ny mpandresitsika ao am Jesosy. Aleo anenjika zay anenjika. Jesosy manamarina. Jesosy ny tompony teny farany. Aleo iteny zay iteny. Tsy mbola point final na fiainatsika. Mbola mitoy io. Aleo avy eo zay ho avy a. Fa tsika rehefa manana Jesosy, manoatra noho ny mpandresy. Jesosy manamarina ny zanany. Halleloia. Jesosy manamarina ny zanany. Aleo itony fiainana. Manapatonga Jesosy. Rehefa miteny zay reny le hiakatra velona any an-danitra dia hitany tokoa ianao, fa niakatra velona any an-danitra. Tsisy miakatra maty any an-danitra, fa miakatra velona any an-danitra. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Halleloia. Tapao zay hevitra ary. Aleo tsy mandeha fotsiny le teny dia tapitra eo. Iza ny vonona tena hoe hiala amin'ny fahotana raha mbola misy fahotana malaky mahazo anao. Tsangana eny am-pitoerana eny. Tapahako dia zao ty Jesosy hoe ariko ty dorako ty ohatrany tamin'ny akana. Mitsangana dia hivavaka tsika. Halleloia. Mitsangana dia hivavaka tsika. Aza mijery zay akavananao sy akavianao fa hitrandreto ianao reriny eto. Ianao reriny eto. Dioviny tompo ianao. Aza misaina lasa ianao na matsiaro ny taloha. Fa ny maly efa maly. Tamin'ny maraina efa tamin'ny maraina. Fa manavao anao ndray izy. Saotra Jesosy io. Saotra fa mbola manome tombonandro ianao. Mbola manome occasion ianao androany Jesosy. Ary mbola manangana indray ianao Jesosy io. Saotra ny amin'ny olona zay kasihan'ny teninao androany. Malala ny antony hitsanganana ianao Jesosy. Malala ny fiainana ianao Jesosy. Mamaky ny ao am-pony ianao, mamaky ny saina ianao, malala ny tontolo mpiainana mihitsy ianao Jesosy io. Hitanao izy mitsangana Jesosy. Tapa-kevitra no anao. Tapa-kevitra ny ahafo izay rehetra tsy tianao. Tapa-kevitra ny andeha amin'ny sitraponao isanandro sanandro. Ianao no mandray azy androany Jesosy. Ianao tsy manameloka. Ianao manangana indray. Ary ianao no mampandresy azy Jesosy. Mangataka aminao mihitsy azy Jesosy, ataovy tsapa ny herin'ny fanahy masina. Ataovy tsapa ny herin'ny fanahy masina Jesosy. Ataovy tsapa Jesosy io. Fa tsy niresa-dresa-pontsika teto. Tsy nizarazara fontsika teto. Fa tena nisy hery ary misy hery. Ho tsapany zany manomboka izao. Ho tsapany zany amin'ny androm-piainana rehetrarehetra amin'ity herinandro ho avy rehetra ity. Hoe tsy mandevo ny fahotana intsony izy. Tsy andevo ny fahazaran-dratsy intsony izy. Tsy andevo ny filana intsony izy. Fa tena mandresy eo aminao Jesosy malala. Halleloia. Ianao no mitahiry Jesosy. Ianao no miahy. Rehefa asa ianao tsisy masakana. Mangataka anao an'izy reto Jesosy. Mba tena ho mpanompo mahatoky. Ho vavolombelona mahery vaika eo am-pelantananao. Ary ampitany ny hafatra ao Jesosy tsisy sakatsakana. Halleloia. Misaotra Jesosy io. Amen. Amen. Afaka mahazo toerana. Jesosy hoentina ambavaka aminao zay tsy salama amin'izao fotoana izao. Ianao koa no mahita azy ireo eny am-pitoerana eny Jesosy. Ny tananao no atsotra anao Jesosy. Ny tananao no ainjitra ao. Ary ianao mandritra ny loharanon'aretina. Ianao no manome fahasalamana feno azy Jesosy io. Halleloia. Saotra Jesosy malala. Izao ny Jehovah zay manasitrana anao. Saoran'i Jehovah ry fanahiko zay mamela ny heloka ao rehetra, manasitrana ny aretinao rehetra. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa ny tompo miasa, rehefa ny tompo miteny, tsisy mahatohatra. Halleloia.